fandaharana meteo asaina mpanajana ary ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany amin'ny ankapobeny dia ny andro fahavaratra no mamaritra ny toetry ny androntsika eto Madagasikara izany hoe mitohy foana ny orana indrindra amin'ny takariva toy izao ary ny mety toetry ny andro raha ho an'ny rapitso ny maraina dia azo sisa norambaratra ny morontsiraka Sofia Boeny ny faritra Melaka sy Menabe azo orana tandrifondraona kosa ny aty Antalasy Maratsetra ary omaina ny andro ho an'ny faritra sisa raha ho an'ny hariva kosa indray dia andrahoana ny andro aty Antalasy Maratsetra aty ary sisan'izay moa zany dia anorana na anorambaratra raha ny maripana vinavina dia tsy dia nahitana fiovana firy ny ambandrindra dia 9 degré Celsius hitantsika aty avakina karatra aty ary mihoatra ny 12 degré Celsius ho an'ny faritra sisa raha ho an'ny maripana ambony indrindra kosa indray dia mananika hatrany amin'ny 5 degré Celsius hitantsika aty Mahevatanana aty manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny eto afovoantany ny ilany atsinanana moa zany dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ary ny ilany andrefana kosa dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius toy izao ary ny mety toetry ny andro andro an-tanàn-dehibe sy nosy manodidina andrahoana ny andro any Paris sy Milan ary Nairobi anorana tandrifondraona ny any Johannesburg, Comores ary La Réunion ho avy ny orana any Seychelles ary fandiva andrahoana sy masoandro any Bangkok sy Maurice ho andra-pitso ary ny masoandrontsika dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 3 minitra raha toa ka ilentika amin'ny 1 ora mahery 12 minitra izay indray ary no azonao rosanao manome fotoananao manaraka indray velomany tompo